Andraikitra goavana no sahan'ireny mpilatsaka an-tsitrapo ireny faritra maro eto Madagasikara nefa no mila azy ireny ao anatin'ny andraikitra sy ny asa izay ho tanterahany marobe izy ireo no nanao ny fianianany androany teny amin'ny masovon'ny Etazonia eto Madagasikara. Mpilatsaka an-tsitrapo Amerikanina 30 isa no nanatanteraka fianianana androany nandritra ny lanonana no totosaina teny amin'ny tranon'ny masovon'ny Etazonia eto sy Ambaranjana. Anampisa ireo mpilatsaka an-tsitrapo 300 efa miasa eto Madagasikara izy ireo. Hiparitaka any amin'ny faritra 12 Sava, Diana, Boeny, Analamanga, Atsinanana, Alotra Mangoro, Analanjorofo, Vakinakaratra, Amoromani, Matsiatrambony ary androy izy ireo ary antsehatra amin'ny lafin'ny fampianarana. Iara-iasa amin'ny Malagasy amin'ny collège sy lycée, ampianatra teny anglisy ny mpianatra ary anampy ireo mpampianatra teny anglisy mba hanatsara ny fahaizan'izy ireo ireto mpilatsaka an-tsitrapo Amerikana ireto araka ny nambaran'ny masovo Amerikana Robert Yamate. Today, each of the soon-to-be volunteers raha namorona ny Corps de la Paix ny filoha John Kennedy ary androany tsirairay avy amin'reto mpilatsaka an-tsitrapo vaovao izay anao ny velorano reto dia natevin-darana ireo Amerikana lasy vavy amanarivony na amanaliny amanetsiny izay efa namaly tamin'ny fitenenana mafy eny tompoko ny fanontaniana sy ny fanasana nataon'ny filoha Kennedy. Reto tovolahy sy tovovavy manoloana antsika reto koa dia anatevin-darana ireo mpilatsaka an-tsitrapo raha tambatra ny ankehitriny sy ny hatramin'izay dia efa misa maherin'ny 4 alina sy 3 hetsy. Marina fa nandalo fiofanana momba ny fitandrona ny fahasalamana sy ny fandriam-pahalemana sy fiofanana teknika izy reto. Ankoatra izay dia mahafolaka ny teny malagasy izy ireo rehefa avy nahazo fampianarana teny sy kolontsaina malagasy nandritra ny 12 herinandro ary nipetraka tamina fianakaviana malagasy tany Mantasoa. Ny filoha Amerikana John Kennedy no tombo-kevitra tamin'ny fananganana ny Corps de la Paix efa 19 taona lasa no nisiny ny Corps de la Paix ary mihoatra ny 2 alina ny mpilatsaka an-tsitrapo Amerikana efa niasa ary miparitaka amin'ny firenena 730 maneran-tany.